Koretianina voalohany a vakitsika toko voalohany. Koretianina voalohany toko voalohany. Fanolontsika zay no eto a miaraka mivoreto averikano hoe fahasoavan'ny tompo a nanomezana an'izao nanomezan'ny tompo an'izao toerana zao afahantsika miara-mivavaka noho ny fitiavany a noho ny fitiavany ray aman-dreny tompony toerana ihany koa nanome fitoerana ahafahana mivory dia ny zavatra afatsafatra apetraka fotsiny a mba jerijeritsika ny zanatsika amin'ny rehefa milalao eny antokotany eny mba tsy hanolokotra voninkazo tsy animanimba zaridaina fa tandemana tsara zany ny voninkazo a ny zava-maniry a ny zaridainao a tsy amakimaky zavatra zay sisa mba samy manara-maso zany a tsika ray aman-dreny a tsika zay akaikitsika eo akaikitsika koa ny ankizy dia mba arahantsika maso tsara zany mila tandrovana tsara ny toerana zay ny voalohany. Ny faharoa dia hoy ny voasoratra hoe aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao aoka tonga fianarana ao amino anao amin'ny fitonatena aoka tonga fianarana ao amino anao mifahadiovana dia mbo fianarana ao amintsika mifahadiovana am'izay ato toerana ato a sy indrindrandrindra amin'ny toilette efa misy torotoromarika ao anatin'ny toilette eo mba manaja tsara ny fahadiovantsika ao anatin'izay toilette zay a hitandro ny fahadiovana sy ny filaminana zay zany a afatra kely apetratsika ao anatin'ny zao fotoana zao. Rehefa amirafintsika raha ohatra ka mbola misy tehiresaka ifampizara ifampidindinika dia ato trano ihany tsika misy seza malalaka dia eo tsika mipetrapetraka fa rehefa mirafintsika dia tonga dia mirava zany fa ato tranotsika no mivory sy miresadresaka rehefa mbola misy miresadresaka rehefa orinan'ny fotoana fa telo zay zany efa farana kely amintsika zany zay. Koretiana izy ateo a voalohany toko voalohany averiko a ny jiosy mila famantarana ny jentilisa mitady fahendrena fa izahay kosa mitory any Kristy voompo tamin'ny azo fijanina dia fatafitoerana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa fa amin'izay voantsy kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Amen. Inona moa ny anton'izao fotoana zao? Inona ny antony hitetezana faritra? Inona ny antony alefasana vidéo? Tsy sanatria fanambarana ny tena, tsy sanatria fitoriana olona sy fanindraindrana olona fa tokana dia ny anambara any Kristy zay ihany, anambara ny Kristy. Ary am'izao vanatro farany zao a dia mbola mila ambara bebe koa tsara Kristy ho amin'ny olona rehetra, ho anao zay eto androany sy ho amin'ny any ivelany rehetrarehetra dia anambara any Kristy. Ary izay raha ny raha to dia ny anambara ny Kristy tsy Kristy fotsiny amin'izao fa Kristy voaombo, Kristy voaombo. Misy antony zay a metatsika eo rehefa avy eo fa betabe no mitory Kristy fa Kristy fotsiny, Kristy mijanona fotsiny ao fa izy dia Kristy voaombo ary Kristy voaombo io a teraka zavatra belabe rehefa avy eo satria zao voalaza teo hoe misy fetraikany zany le Kristy rehefa torinao le Kristy voaombo ho an'ny jiosy izy dia ino fatafitoinana fa maninona ny fatafitoinana izy ho an'ny jiosy satria tsy eke hoe Andriamanitra marika amin'ny azo fijaniny satria tsy eke hoe Andriamanitra Jesosy ahoana ihany koa ahoana moa hoe fatafitoinana ho an'ny jiosy satria mesy hafa na lasany ny jiosy izy a mila famantarana sinny any voalaza sinny ny jiosy zany misy an'izay hoe tia karokaroko zay manamana-tsaina zay be calcul zay dia tena hoe mandinika tsara be da be ny jiosy ny mathématiciana be da be ny jiosy ny physiciana be da be ny jiosy no zay hoe mana-tsaina
fa rehefa tonga teo anatrehany Jesosy izy tsy manan-tsaina. Rehefa tonga teo anatrehany Jesosy izy zay calcul ny rehetrarehetra rafa daholo, tsy mandeha arak'izay rehetrarehetra anazy. Netreto hoe zany mpazaky zany a dia tsy tokony ho faty amin'ny azy fijaliana. Zany mpazaky zany raha nahavitra ny jiosy eo ambany vahoan'ny romanina, satria ny andro tamin'ny Jesosy tonga teto tany a teo ambany fanjakan'ny romanina ny jiosy. Dia nyzarana dia lava zany dia hoe ty tonga andeha hanafaka anay amin'izay amin'ny fampahona. Inona ny nanafaka teo? Maty teo amin'ny azy fijaliana indray ary izy. Dia tafotoana jiosy hoe zany ve Andriamanitra. Netrereto hoe andeha zany zay natavany an Jesosy mihitsy. Netrereto hoe andeha amotsy. Ahoana rehefa andeha hiditra ny Jerosalema izy dia tonga daholo ny olona namofamofa ny sapan-kazo nameratra ny lambany nandehanan'ny Jesosy zay taina boriky, ary lazaina hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida. Satria netrereto hoe hiditra ao Jerosalema hanao coup d'état, hamonga mpanjakana, ariaka ny fanjakana ho anazy am'izay ho mpanjaka izy. Dia faly avokoa zareo hoe hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida. Da diso calcul izy, fa tsy mbola amin'izay andro zay le Jesosy hosana zanak'i Davida ho amin'ny mpanjaka. Mbola ho avy amin'ny fotoanany zay, fa tsy mbola zay aloha le zavatra nisy. Fa ny ilaina aloha izy nijaliany, ilaina aloha ho asaratra izy, ho lavon'ny olona izy dia ho asaratra, ho maty dia hitsangana amin'ny maty. Fa tsy neken'ny jiosy zay. Nitary famonjena teo eo izy. Raha matadina anao tantarany metena rehefa tantara Jesosy hoe namina nilazy Jesosy ny amin'ny zavatra ho avy anjo azy, ny amin'ny hoe isamborana azy a, ny amonona azy a, ny afatesany a, dia ozy Petera hoe sanatria aminao zany, sanatria aminao zany. Tsy zay mihitsy zany le zavatra netreretiny. Dia ozy Petera hoe sanatria aminao zany. Dia ozy Jesosy hoe mankany ao ivoako ianao satana. Fa tafitohina anay anao fa tsy misaina an'Andriamanitra ianao fa misaina ny an'olona ihany. Hitantsika rehefa nisamborona koa Jesosy a, rehefa nisamborona ihany koa Jesosy, dia mbola Petera ihany koa namoaka ny sabatra zay niarovany an Jesosy, ary nanesoany ny sofiny mpiampanetsika an Jesosy. Nefa ny planina Jesosy dia ho livrena mihitsy izy, ho atolotra izy a, ho fatsiana ho vonoana. Dia tafitohana ny jiosy, fatafitohina anao amin'ny jiosy. Ny famonjena nataon Jesosy, alleloia, ny filazantsara, ny famonjena dia Jesosy voaomby amin'ny azo fijaliana, Kristy voaomby amin'ny azo fijaliana. Zay aloha tena tia zaraina aminao. Na inona problemanao androany, na inona zavatra tianao ilana vahoana androany, zao lazaiko anao aloha Jesosy Kristy voaomby amin'ny azo fijaliana no tiako ambara aminao. Fa zay ny vahaolana anao voalohany indrindra. Fatafitohina zay ao jiosy, ary raha tohina anao koa zay ao mety molo fatafitohina anao. Satria zany tsy miregle ny hofatrako zany, tsy miregle vatoko madiky zany, tsy miregle ny firemandy vatikatana, tsy miregle maneatonga faravolany zany. Fa jiosy mila famantarana. Mety misy zaka tsisy famantarana ho hitanao mihitsy rehefa mitory an Jesosy. Mety misy zaka tsy hotsafanao mihitsy rehefa mitory fibebana sy fatahoran'Andriamanitra. Fa zao no voalohany iny, finoana dia nahavotompo amiko sy aminao. Amen. Finoana dia nahavotompo amiko sy aminao. Ary zay voasoratra any amin'ny epistily any hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ary koa dia laza mihitsy hoe raha mifampirina izao fotoana ozy izy tsy azo arina akory amin'ny voninahitra zay aseho any am-baratra. Voakeza manodidina zay fa tsy tena, veriero zay fa tsy mamofo, potraky zay fa tsy lavitsy torotoro. Atao ohatran'ny taimoraka, atao ohatran'ny fako zay no ny any Kristy. Fa hoy Paul hoe izay tsy mijery ny hita, fa zay dia mijery ny tsy hita. Satria ny hita dia manino? Vetivety foana. Zay lazaiko zay zavatra hitanao io ke ianao zao 70 taona 20 taona raha matezy.
ny hita dia vetivety foana fa ny tsy hitanao iny ny tsy hitanao mahazo mandrakizay ary nefananao mahazo le mahatra mandrakizay ne tsy maintsy manomboka amin'ny Jesosy Kristy voaomba amin'ny azo fijaliana Kristy voaomba amin'ny azo fijaliana raha mie mitorotena eto Madagasikara raha mie mitorotena anao amin'ny toroteny avy ivelany firy isan-jato ny fitoriana izay ambara no manambara ny Kristy voaomba firy isan-jato sentorato vitsy ny manambara hoe Kristy voaomba na rehetrarehetra efa fantatry zany efa klasika zany ka rehefa fantatry efa klasika efa nanova fiainana ve nanova fitondrantena ve nanova fomba fijery ve Kristy voaomba Kristy voaomba mampareny fitoriana amin'izao fotoana fa maleno lazantsika tsy dia tena malaza zany Kristy voaomba zany ohatran'ny jiosy any fatafitoriana aleo le Kristy mamemposy aleo le Kristy mametrano aleo le Kristy mampiroborobo tsy hoe tsy mampiroborobo Kristy tsy hoe tsy maome zay ilainy Kristy fa zao zatra tena mandreraka matsy am'le fitoriana dia lazaiko anao ohatrany hoe olona be olana foana le hitoriana teny ohatrany hoe olona mahatra tsy manana foana le hitoriana teny dia raha zay foana mahazatra le olona tory le olona efa atao hoe efa formaté toy hoe fa zay foana zany le fiterena hoe hitsimbatrika ny tantaranerinao tsisy olana tsony ao aminao ilamina dao ny zavatra mikorotana rehetrarehetra azo voly anao azo mihoatra ianao mihoatra ka raha efa manambola dao le ary le olona eo ny zany any torianao rehefa milamina ary le olona eo ny zany any torianao rehefa atao hoe efa tsisy zavatra manahirana le olona ny torianao ny tonga eo olo zay any ny torianao satria tsy ao aminao tsony ny fanamasa tsy ao aminao ny fanafa azafady ohatrany hoe perroquet amerperana fotsy vanolana le olona eo ara tsisy olana koa milamina fiainanao le olona eo rehefa milamina fa zay nefa voapetako foana dia zay foana toriana zay foana toriana fa aiza le Kristy voaomba ny olona rehetrarehetra na ny manana na ny tsy manana na manaona sarangana na manaona filazana na viaina izy na viazy mila ny Kristy voaomba mila ny Kristy voaomba teo amin'ny azo fijaliana satria nidiranao any an-dato dia mandalo an' Jesosy be da be eny ataoko aminao hoe tsisy zavatra mamory ny fiainany raha risaka materiel fa tsisy fanantenana ao anatiny da ianao tsy maintsy mipetraka ihany ny fanantaniana hoe hoaiza ty aviaiza ty dia hoaiza be da be keny olona mety lazaiko anao hoe tsisy zavatra manahirana mihitsy amin'ny fiainany fa anateo misy banga foana ny mieritreritra ny mandrakizay olo tena andriamanitra hoe napetraka andriamanitra amin'olona ny fieritreretana ny mandrakizay ary ny tena filazantsara ny hoe tena filazantsara dia Kristy voaomba satria iny no mamita ny fihavananao amin'andriamanitra ny ilaina tena toriana zany dia le fampihavananako izaho amin'andriamanitra zay zany ny tena zavatra tena mila mahatonga saina rehefa hitory mahatonga sainanao rehefa hitory anao dia zao en danger de mort anao raha tsy mehona amin'i Jesosy Kristy voaomba na inona olana vay eo na inona miracle eo na inona fahalasitranana azo eo raha vao tsy miaona amin'ilay Kristy voaomba misy ianao dia en danger de mort anao SOS tsisy antony daholo zay fitoriana rehetrarehetra ianao ke mety sitany fa ianao mety mbola miaona amin'i Jesosy ianao ke mety mivaly olanao fa ianao mety tsy mbola niaona tamin'i Jesosy mariny ary zavatra tena mamaika tena tiana toriana zany dia zao tsy hitory resaka ina dia davinao famantarana sy ino izy teo fahendrena tsy hitory resaka fahendrena tsy hitory resaka famantarana fa tonga dia hitory amin'ny Kristy fotsiny dia fatafitoinana ho an'jedrisa fahadalàna ho an'izao tontolo zao misy fiantraika zany io rehefa mitory an' Jesosy io ianao arakaraky le olona mandray azy fa misy toana anao rehefa mitory an' Jesosy dia fatafitoinana io tafitohana io dia zany zany teny antsika tsirany avy eto zay efa nandray an' Jesosy efa nibebaka marina efa nanolotenao an' Jesosy
ka malahelo ianao eto androany, mavesatra ianao eto androany, sy tadikivikivy sy reraka ianao eto androany, satria tafotoana ny olona ny amin'i Jesosy izay torianao. Dia zaho tena hoe normal zany, tohizo ny fitorianao, tohizo ny fijoroanao amin'i Jesosy. Efa voasoratra tao hoe fahatafitohinana io Jesosy io, fahatafitohinana io ho an'i Jiosy, fahatafitohinana io ho an'ny olona rehetra rehefa tsy tena manareny famonjena izy. Kristy voaombo voalohany indrindra hoy izy izany fahatafitohinana. Dia nijaratra teneniko teo hoe voatio eny tantaran'i Jesosy ao anaty Baiboly fa fahatafitohinana re zao zao napetraka Jesosy ho an'ny olona zao, fahatafitohinana re zao tamin'ny Jiosy zao, tafitohana daholo ny amin'ny nataon'i Jesosy, ny amin'ny teny nolazain'i Jesosy, ny amin'ny zavatra nambaran'i Jesosy. Ny fariseo, ny mpanora dalàna, ny sadoseo, rehefa nifaneratra tamin'i Jesosy tafitohana daholo, satria nahoana nisy zavatra niravahan'i Jesosy tao rehefa tonga izy. Alleloia! Filazantsara ambaran'i Jesosy Kristy vaombo zany dia manino mandrava zay rehetrarehetra mandatsy izy rehetra, mandrava zay fampianarana tsy izy rehetra, mandrotana zay fampianarana tsy izy rehetra. Ahoana ny zavatra nisy rehefa andray andro rehefa andeha hisakafo ny mpianatra, rehefa andeha hisakafo ny mpianatra dia tonga dia ninana, tonga dia manana ny tsy haiko manana mofo, manana ny ondry, dia tonga avy ny fariseo dia ahoana reo tsy manasa tanana rehefa misakafo. Dia nataza tamin'i Jesosy hoe ahoana reo mpianatra reo tsy manasa tanana rehefa misakafo, nilanila tamin'i Jesosy. Azafady nilanila tamin'i Jesosy, fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy amin'izay dia ahoana nataon'i Jesosy? Izy izy tamin'ny mpianatra hoe ahoana koa zany nareo zalahy tsy malala fahadiofana, ahoana nareo tsy malala fomba, ahoana nareo tsy malasa tanana. Tonga leo Jesosy hoe tsy zay maninona, zay miditsy ny vava no manoty ny olona, fa zay mivoaka ny vava. Alleloia! Teny aminao Jesosy androany. Teo dia tonga dia fatafitohinana avy hatrany zany hoe amizay fa hoana zany resaky terangany zany. Ny Jiosy olona mpanasa tanana fatra ty fahadiovana, tsy ranome tsy mpianaka mihitsy Jesosy, tsy milaza resaka tsy mola manampitonaka Jesosy. Fa tonga dia avy Jesosy dia teny tamin'ny fariseo hoe fa hoana nareo reto, fa verao fa zay miditra ny manoto anao, maloto ny mivoaka ny maloto anao dia vao amponao ny lolobo fankalaram-padin'olona tsy ny fitiavana ny fialonana no maloto anao, fa le zay zavatra miditra ao sisy miditra iny dia levona rehefa avy eo. Halleloia! tahakiny zay dia fatafitohinana anankiray, nanafitohany zany Jesosy zany. Ka io koa rehefa mitory Jesosy mandrava ny fiatsaram-benatsiny rehetra, mandrava fombafomba sy ny fahazarana fotsiny efa tsy ao filazantsara, manafitohan'olo zany. Ka tsy zany akory ny ampihemotra anao hoe sa tsy torotsoro fa tafitohana ary data, tafitohana ary mama, tafitohana vadiko lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Olombelona vary lafisa Andriamanitra raha mila fitraka aman'olona dia tsy mpanompo Kristy. Alleloia! Fahatafitohinana, ina fahatafitohinana anankiray io? Aza tafitohananao micro. Alleluia! Fizatsika ihany. Dia tafitohana ndray koa ny Jiosy rehefa avy avany Jesosy amin'ny andro sabata, dia nisy maty tanana teo. Rehefa maty ny tanana, maina ny tanana, teo Jesosy hoe ainjiro ny tananao. Dia hoy Jesosy hoe voavela ny helokao. Tonga dia any amin'ilay voavela ny helokao mihitsy. Toy ny fariseo fa iza koa ty no mavita mamela heloka, tsy Andriamanitra ihany mamela heloka. Dia Jesosy inona moramora kokoa hiteny hoe voavela ny helokao sa hoe sitrana koa tananao dia mandeha any ianao. Ary ny fanasitranana atao Jesosy dia tamin'ny andro sabata. Ny andro sabata dia izao, rehefa ny andro sabata ny Jiosy dia tsy mahazo manao ninninona, na mandeha tongotra metatra maromaro tsy azo atao, tsy mahazo manao ninninona rehefa tonga ny sabata, fa mipetraka fotsiny. Nefa rehefa tonga ny sabata Jesosy nanasitrana,
marary-palarisisana tsara ny akamaroany ny fahalasitranana sy ny fahagaganana atao jesosy dia tamin'ny andro sabata daholo. Halleloia. Tsara zany jesosy zany, zany rôle rehefa tonga zany moa dia mandravarava fotsiny, tsy mandravarava ny protocole. Enao be protocole io, mila mizaka an jesosy mpandrava protocole ianao. Dia ahoana natao? Tonga dia ozy jesosy piatsara velatsianareo, piatsara velatsianareo. Fa izy aminareo raha manana ondrina tsy haiko manana bibia ka latsaka anaty laka tamin'ny andro sabata, tsy andeha haka an'iny ve anao mpiakatra an'iny? Fa ny andro sabata anao dia avelao izy, satria tsy mahazo manao nin'inona sabata. Ianareo raha manana biby latsaka any an-dava alainareo ny akarinareo nefa ny andro sabata. Ka marika ty olona marary ty olona mijaly ty tsy hosanina fa tsy mifirata mila manao fanafoty fa marary efa tonga anjaran'olo hitatsy amonjy very ary tompony sabata ny zanak'olo. Alleluia. Io mampiarapiaratra anao io nareo fa afaka lahady be vera nareo fa makany amin'ny fahaverezana daholo nareo fa ny andro sabotsy ny tena sabata. Raha tsy mahazo manao nin'inona rehefa sabata, ka raha tsy mahazo manao nin'inona rehefa sabata tonga mipetraka mitsiny any am'sara ianao fa tsy manao fivoriam-bavaka, satria ny olona faranao mandofre miainga avy any amin'ny aleany rehetrarehetra nefa le sabata hoe tsy mahazo manao nin'inony, tsy mahazo miainga avy any akory, tsy mahazo mietsika fa ao an-trano ihany. Nefa ianao sabata manao fivoriam-bavaka dia miantso olona be be dia ny olona avy any 5 kilometra any antsoinao daholo piatsara velatsiny. Tompony sabata ny zanak'olona mifeny zavatra rehetra. Ary rehefa ao Jesosy Kristy dia ozy voasoratra amin'ny Kolosiana hoe matahotra fa sao dia ary sy volana ny taremanareo. Afaka fotsiny reny fa rehefa tonga ao Jesosy ny fahatanterahana ary rehefa isarana anao dia Jesosy Kristy nenao izy tompony averana hoe tompony ino Jesosy? Tompony sabata. Dia rehefa ao anatinao zany Jesosy isany ao anatinao tompony sabata avereny tsara. Tompony sabata le ao anatinao. Dia dika zay zany rehefa ao anatinao le tompony sabata rehefa tonga ny alatsinainy dia manino ianao? Ao amin'ny sabata ianao satria tompony sabata le ao anatinao. Halleluia. Tonga reny ny talata dia tonga anaty sabata ihany ianao satria tompony sabata ny zanak'olona. Nefa ny zanak'olona ao anatinao rehefa ao anatinao Jesosy. Aiaiaiaiaiaiai. Halleluia. Mana fotoana zany ho an'le teo voavozy amin'ny lalàna, ho an'le teo voavozy amin'ny tandrotandrona fotoana, tadidina fotsiny reny aloko reny makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesateta. Fa izao manino? Izao manome anareo fitsahara na koe repos, mitsary. Ny fitsahara égale repos égale sabata. Makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fantatra sy mavesateta fizao anao ianareo fitsahara rehefa sabotsy. Amen sa tsy amen? Makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fantatra sy mavesateta fizao anao ianareo fitsahara rehefa alahady. Tsy amen. Nisy falala zay tany hoe sasy du cinéma. Cinéma daholo zany, comédie zany. Fa ny fitsahara isan'andro Jesosy tsy tena makanesa ty amiko rehefa sabotsy, na makanesa ty amiko rehefa alahady, fa makanesa ty amiko ianao mavesateta io ianao miasa fantatra io, midira ao Jesosy, midira ao fitsahara tomponao, midira ao amin'ilay Andriamanitra tsy to Jesosy Kristy nanara itoeranao amin'ny sabata dia ny sabata isan'andro. Aza mety rebo-lehibe ny olona amin'izany sabata andro antsony ianao fa efa lasa zany. Fa rehefa tompo Jesosy ao aminy fahatanterahany lalàna rehetra ary izy ny tompony sabata. Ohatrany hoe tompony fiadarana. Rehefa mazava ao anatinao zany le tompony fiadarana dia manino ianao? Miatana ianao. Rehefa mazava ao anatinao zany le tompony sabata dia manino ianao? Sao anatin'ny sabata ianao. Halleluia. Nao tiakanao Jesosy hoe tena ao anatin'ny fitsahara tsika. Halleluia. Isaky maravaka io zany rehefa iaraky fivoriana sy iaraky idera mety foana satria efa ao amiko Jesosy fa lasa hypokrizia le izy, lasa fiatsarana velatsiny izy, lasa mamoary ty verana izy.
ary fitsarany fa ozy ny ten'andriamanitra ave hoe tsika koa lotsy mandeha fahendrena fa ozy ny tompo hoe ozy paoly hoe ny anankiray manao ny andro ho ambony no ny andro anankiray ny anankiray ndray nefa manao ny andro mitovy rehetrarehetra tsy problème zany aleo a samy atazona fahelelany a zay avo ambony sy tsy ambony zao ny tena marina dia marina foana jesosy kristy tompony sabata mitsahatra amin'ny fiainao ramatoa. Alleluia, alleluia. dia fantafitoinanao antsio zany satria amin'ny andro sabata izy ny manao asa velale dia asa velale ny fombafomba sy ny lalàna sy ny sisa intsoa ianao fa ianao mambany fahasoavana fa ianao tsy ambany lalàna. Verina teo koa le verina kely tam'le hoe tsy manasatanana sisisa teo io jesosy hoe tsy zay mity zany mandoto fa zay voaka ny mandoto. Ndraindray koa misy hoe ny hanina zao tsy azonao hoanina, ny hanina ty tsy azonao hoanina, raha mianana mihinana ty anao dia any fahaveresana. Fa misy ke tsy mihinana misy hanina tsy hoanina fa ny fahotana ataony any ary fahotana mipapana mihitsy ary fa hoy ten'andriamanitra hoe ny hanina tsy ahavery anao sy avavozy anao fa na mihinana ianao na tsy mihinana anotompo foana ianao fa tsy sikama tompo zany masotsika hoe nanavaka ny tompo amin'izany dia mangalana rehetra zany ny famonjena dia vokatry ny fahasoavana nanavotany jesosy any dia fahasoavana ny ela rehetra midy eny an-tseny ozy ray hoe paoly ny tena izany fa tsy jesosy fiza paoly hoe tena ministera spesialy anasony jesosy misy ary manamafika tena andriamanitra amin'ny hena rehetra midy eny an-tsena tsy ampieritrereta madio akonja rehetra rehefa raisina mpisaorana ary efa diovy ny tenan'andriamanitra. Alleluia. Tompony sabata zanak'olona zay rehetra miditra ny mandoto tempolo fanamasy tenao so dia entinao anontana ndray nefa hoe zay rehetra miditra mandoto ka tianao andeha hisotro toka ka tianao andeha hivola sikary manimba tempolon'andriamanitra ndray ianao. Alleluia. Fatafitohinana zany lazaiko anao ina koa ny fatafitohinana anankiray tena enjana be tao levany le vehivavy anankiray mijangajanga rehefa azo vola-tanana mijangajanga dia ahoana netiny ny lehilahy rehetrarehetra io a raha araka lalàny mosesy io a tratra mijangajanga avy nona ny fahatelo eo io dia ahoana jesosy. Alleluia. Tonga ny rôle rehefa miperaka teo ambany teo jesosy dia nanoratsoratra fotsiny izy aloha inara ny antony nanoatany ka hainao nanoratra ny nanalolana miakatany vehivavy nanoratra izy mety mitany sainte daholo ny fahotana olona rehetrarehetra reo ary rehefa te jesosy avy hoe zay tsy namota taminareo a raha vi am'izay izy toa vato fa nijangajanga izy inona natao lasa reo nandeha tsy kelikely daholo satria ke samy namota daholo ihany raha ny lalàny mosesy dia nitroabato eo iny maty teo fa tonga jesosy. Halleluia. Tonga jesosy avy alao izy za tsy manameloka anao jesosy aiza daholo le olona rehetrarehetra teo za tsy manameloka anao mandeana jesosy izy zao alleluia. Fatafitohinana lehibe fatafitohinana mihitsy zany hoe fa ahoana any tsy azoko mihitsy fa ahoana any zay no voasoranao mosesy tonga av jesosy zany ahoana fahasoavana namonjeny fa raha mota rehetrarehetra nataonao io a tsy voavoatsy ianao very ianao any angelo anao nanota vo nataonao avy fa nataonao vo eo fa fahasoavana namonjeny ary rehefa voavotsy ianao a tsisy resaka hoe ina moa le hoe asa fivarosana misy le asa fivarosana mba tena amonjena anao zany a ianao nanota zao nataonao ianao zany mandritry ny avril ray matoa ianao mamanasa nyty trano ty
afaka tsara leliko am'izay ampinao nga famelan-keloka Andriamanitra ka ianao zany tananota anao zany de zao alao ianao mihitsy zany no mitony entana mampiditretana sy sisa mandritra ny ray volana le olona koa manao de asa fivakozany matena tsara anota de tsy afaka mihitsy ilaiko manao an'ity tsy mbola azonao le filazantsara raha zany tsy hainao nga le tantaran'le zanak'le mpanankareny hoe laniny tany fahalalana rena rehetra lova ray matory tapitra tsisy ny anana fa rehefa tonga atao amindady izy de amanao zy dady fa fao itsarano ile na re tena anao miasa zaridainy isanandro zay vo tena mamelanao vo tonga vany le zananya ka hitao fa nisy zavatra efa pare bela be ino ampare tao sakafo akanjo peratra kapo efa vonona tao daholo ny akoavan'le zanana fotsiny no eno de tonga dia raiky zany fety rehefa ao am jesosy zany nalazaina bavy a eo famelan-kely teo avarazaiko anao na inona ota vitanao voangana teo na inona ota vitanao maly na inona ota vitanao na firy taonina na ohatrany ahoana ota vitanao fa rehefa mipaboky anao rehefa manatona Jesosy Kristy anao ny olona mety noloromotra tsy io nge zao natao io nge zao le aza mi am'izay olona fa en'olona tena Andriamanitra hoe za tsy manameloka anao za tsy manameloka anao ny zavatra de daviny de volo masy de zao ianao amoy foy foana za ty de nanao an'ity za ty de nanao an'ry za ty de nanao an'zao de rehefa nanao any mody malahelo be eo foana de malahelo mety tsy mody malahelo no fa tena malahelo de le malahelo zany de mba avelan'ny tompo tsara fa de efa ovela eo ka modimbola manao malahelo any fa nresaka tonga de zay zany am'izay mety alainao andao tsika ivatsika etra efa tonga ianao ty sambatra ny olona zay voavelany elona voasambatra ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka zany hoe eo eo famelan-keloka Andriamanitra ozy hoe am'izao sy zao aza manota intsony tsy arak'le fombafomba mpivavahana maro isan-karazany mampitondra zika sy mampijaly anao enao nanota fa ty loataonao ty loataonao zay leo fotsiny ny amoliko iny e vo tonga le zanaka de tonga dia aray vonikapa dikan'izay a tsy andevo anao satria ny kapa de mariky ny tsy andevo ny andevo ny manao tsy manao kapa nampidinany akanjo fotsy dikan'izay vovelany elo ka ora manao akanjo madio ianao namena ny peratra dikan'izay tafahamana tamin'Andriamanitra ndray ianao ary vonona le moto dikan'izay ny zanak'ondrin'Andriamanitra manisona fahotazo ohatranao mamela ny fahotanao ary rehefa tonga le mozika de endrika ny fanamasina fifanina vokatra ny fanamasina razo zay rehefa ao am Jesosy ianao midira ao am Jesosy ianao lasa anao efa lasa ny tamarainy efa lasa ny rapitso ary raha manoty anao no avelan'i Jesosy azoko lazaina ve zany mamelanao Jesosy condamnenao masony olona condamnenao rajeren'olona fa ianao rehefa tonga ao Jesosy liberenao alleloia ary zao matoe zay tena am'zao sy zao aza manota intsony possible zany tsy manota intsony satria zay lazay Jesosy tamin'le vehivavy azokatanana ny jangajary am'zao sy zao izy aza manota intsony tsy niteny izy hoe dala de rehefa tonga reny tonga ndraiky zalahy reo ka de itorabato anao tonga avare ty amiko attention sy nanao an'izay izy a tsy hoaranantsika rehefa amirapon'Andriamanitra ka hoe tena osy tatena hoe nanotana mihitsy hoe ravela manao nanotana tsia zay ny mahatonga an'ilay Kristy voombo satria rehefa voombo teo Kristy ianao koa ampinoana voombo teo le tsy mahay manompo an'Andriamanitra le tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra niara-nombona teo koa le olona taloha ary ny olona taloha iny rehefa aveo niara-maty de niara-nalevina tamin' Jesosy de niara-natsangana fiainam-baovao ianao alleloia ary rehefa mamaky ianao ny filaza epistily zao toy izy hoe ny zanak'Andriamanitra de tsy mahay manota satria efa misy vomy toetra aminy misy vomy toetra aminy ary vo iny le voly ten'Andriamanitra tsy mahay manota intsony ianao zay tena nateraky indray ny resahako eto zay tena nibebaka marina ny resahako eto raha nitady anota ary ianao tsy mitombona tsony ianao e tsy tranquille zany ianao fa lazaiko anao etabe ny mitantarana zany tsy tranquille tsony e satria efa ao le vo efa ao le ten'Andriamanitra efa lasa ny zavatra taloha tsy mahay manota intsony ianao amenna
Alleloia. Fahatafitohina anao amitsy io. Fahatafitohina. Fahatafitohina nafaratapo moa dia izy lokola tamin'ny azy fijaliana. Izy tao izy nyteny hoe raha vao trano io afaka tenona dia atsaka tafitohana indray koa Joseph fa izy ianao no mahay an'izany. Firy taona nanangarana io koravanao io dia hitsangana afaka teno tafitohana noho filazantsara ny ten'Andriamanitra amin'ny fahamasina, ny ten'Andriamanitra ara-panahy Jesosy raha iny ravana fahatsangana tamin'ny mamy fiainanao anao. Alleloia. Fizana etabe no tafitohana no ty tena filazantsara zaraitsy tsy haiko ianao nieno anao io koa ngamba mety tafitohana efa faly any efa mipasy zany le ten'Andriamanitra raha tafitohana tsy fatafitohina no efa voasoratra zany ka lasaina vaga ka zany tena aminay azakivy mahasoa no ny filazantsara lazaiky hoe manafitohana any fa raha hoe zavatra hafa tsy araka ten'Andriamanitra fa ozy ten'Andriamanitra ozy petera hoe sambatra ianao raha enjehana noho ny fahamarinana ary noho ny fahamarinana no itenena ratsy ianao sy anasiana ratsy ianao fa tsy hoe ianao nangalatra dia lasa ratsiana sy tenina ianao ndray vokatry nataonao ndray zay fa ny any filazantsara teneny hoe raha tena filazantsara Jesosy madio mangarahara nytorinao fahatafitohina io satria mandrafidrafitra sy ny fombafomba rehetra io. Alleloia. Fahadalàna ho an'ny jentilisa. Fahadalàna ho an'ny jentilisa. Jesosy dia lazain'ny olona misy hoe ny fanahy demolina moahany demolina. Ary Jesosy dia hoe Lazara lazainy hoe Belzebouba maika afahanao hoe lazainy misy. Fahatafitohina. Fahadalàna. Dia rehefa miaraka amin'ny Jesosy koa tsika dia lazain'ny olona mamanina. Lazain'ny olona fahadala. Hafahafa. Volefa mipelaka tsara eo tsy faraina. Zay izy. Taratasy azo amboarina io tsy amboarina. Etratrano azo vaheno io tsy vaheno. Dia olona tena adaladala mihitsy reto kristiany reto. Ny olona raha miezaka ampiena ny ampo alohany izy mitady andolo ray manontolo. Zay voasoratra aloavy zay etra tokony aloha. Ny fahaditseranana tokony aloha. Izao tontolo izao tsy mandoa. Izao tontolo izao manao kolikoly. Izao tontolo izao manotikodina an'iny tsy mampiena an'iny. Fa ianao raha ao Jesosy Kristy mitady ny marina ianao, mitady andeha amin'ny mahitsy ianao, mitady zay tena araka sitrapon'Andriamanitra ianao, dia ozy ny olona adaladala zavatra vita vetivety io. Tsy anao tonga dia fomba mameme kely dia eo indray dia vita. Raha tsy manana tsy anao mahita afaka herinandro afaka tapabolana. Fa misy tavatra an'Andriamanitra ao aminao ary misy fitiavana an'Andriamanitra ao aminao. Tadidinao tantaran'i Josefa. Le Josefa le lasa prime ministre. Fa nisy fotoana i Josefa nametrahan'ny Potifara ny tao amin'ny ankohonan'iray manontolo nanao ny fiandreketana rehetrarehetra tao. Dia i Potifara tsy tao, dia vadin'ny Potifara ny tao. Nitady hila hany amin'ny Josefa. Misy na hoe ty Josefa ty sady bôbôsy, ty Josefa ty zay atao ohatra ny mety tsara daholy, ty Josefa ty mahay a. Zany Josefa endry tsara mba atao ohatran'ny Josefa. Dia avy le vadin'ny Potifara hiara-ady amiko. Fa ozy Josefa hoe ataoko ahoana ianao zany ratsy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tena koa izy eo anatrehan'ny Potifara. Fa eo anatrehan'Andriamanitra ozy. Satria fantany fa raha tsisy mahita ary izy sy vadin'ny Potifara ao anevitra ao amin'izay filahan-dratsy ao, fantany fa Andriamanitra mahita. Ary Andriamanitra mahita ao manginginy dia nisy tavatra n'Andriamanitra tao aminy. Ho azy zao tontolo zao so amizangazany zany hoe tena adala le Josefa. Fa ho amin'ny zanak'Andriamanitra zany ozy izy hoe zany dia famasinana dia mitahotra an'Andriamanitra. Ry tanora, ry zatovo, ry zanak'Andriamanitra rehetrarehetra mandeha amin'ny fahadiova-po, mandeha amin'ny famasinana. Tohizo ny fahamasinanao, tohizo ny fahadiova-po anao. Fa zao tontolo zao mandeha mijangajanga. Zaza tsy ampitoana, zaza tsy manambary, mijangajanga. Ela zay ianao ty zany madio be,
enao ty zany tsy ao anatin'ny fahatona mihitsy araiky enao ada fahadalàna zany ao zao tontolo zao fa enao rehefa ao Jesosy Kristy mitahiry ny fahadiovanao mandeha ny fahamasina halleloia fahadalàna ao zao tontolo zao Jesosy Kristy voaomba ny ahafahanao mandresy ny fakapanahy mandresy ny fizahatoetra mandresy ny firamonofo-renanety zay malafo ny olona maro be dia anao tafatoetra ao am Jesosy hanykaraha misy zavatra normal le manatena zao tontolo zao tsy normal aminao tsony ary rehefa tsy normal aminao iny dia lazay ny olona fa tsy normal ianao alleloia Jesosy Kristy Jesosy Kristy fahadalàna ao zao tontolo zao ny grika dia le jetrisa masy atao amin'ny teny frantsay hoe grika dia ny grika filozofy le grec io zany le jetrisa hitanao grika io amin'ny teny baiboly frantsay dia ny grika ao le misy an'le filozofy be da be ampianarana le ampianarany reny dia ireo le misy an'le hoe mythologie grec hoe andriamanitra ity andriamanitra zao andriamanitra ny orana andriamanitra ny famokarana andriamanitra ny fahasaran-tare zao andriamanitra rehetrarehetra zao fa i Paoly tena ny andevitra tamin'ny filozofy Paoly tena niditra teo amin'ny ina moa le milazanazy agora toerana anankiray iadina hevitra tonga mihitsy Paoly dia niresaka atao 12 volana Paoly tao Korintho nanambarany filazantsara filozofy daholo no tao olona mitady fahendrena daholo no tao fa i Paoly tsy menatra Paoly tsy natahotra satria fantatry Paoly zay ninolo ary fantatry Paoly zavatra efa miova tamin'ny fiainany ary zavatra toriny zavatra etao ava fotsiny fa zavatra efa niexpérimenté raha lasaina vavy re mitory an Jesosy koa ianao aza manao teoria zavatra efa niainana no toriana ary zavatra torio dia iaina misy fiantraikany izy amin'izay halleloia bagaga amin'izao fotoana hoe olona andeha hitory filazantsara ampianarina efataona dia vita tsy vitan'ny efataona lasaina vavy fa tsy vitan'ny 5 taona 5 taona ianao dia paster nga 5 taona ahafahana manofana anao paster ny koro histoire mety vitanao ny korona hébreu mety vitanao ny korona grika mety vitanao fa le toe palasy le taotanan'Andriamanitra tsy azonao anatin'ny 5 taona na efataona efapolo taona no sesy tany anefitra zay no navoaka andeha anafaka zany Israely tany Egypte efapolo taona efapolo andro Jesosy nalefa tany anefitra nona saiketaretra zay mo nandeha nivoaka misy fanefena zany ao aminao tsy maintsy mandary fahorina ianao tsy maintsy mandary fizahatoetra ianao tsy maintsy mandary fanefena sy ady maro ianao zay ao vo hivoaka andeha asaina mitory fa raha tsy zay io a teoria fotsiny alleluia fahadalàna ho an'ny jetrisa rehefa manana ny fanahymasina zany ianao tsy araky ny eritreretin'ny olona ntsony zay ataonao tsy araky zay zavatra fombafomban'olombelona ntsony zay ataonao calcul ny grika ao 5 plus 2 firy 7 fa rehefa tonga Jesosy 5 plus 2 firy tena tonga dia afabena Jesosy 5 plus 2 mofo dimy sy azandrano roa tiako tenenanao hoe mofo dimy sy azandrano roa raha normal zany zay olona dimy mivokan'izay zay mofo dimy adiny azandrano anakiroa fa rehefa tonga eo am Jesosy zany talasaina vavy nisotra ny tompo izy napetrao ny olona ny zaraina nandeha daholo ny olona ny ambiny ana mbola nisy 9 sy biky tsy 5 000 zany izy fa 5 000 mahery satria 5 000 efa nahazo aveo 9 sy biky mbola nisy ambiny tsy haiko hoe firy avy izy 9 sy biky zany le Jesosy zany fahadalàna tena daladala be zany hoe zay filazany taloza tena daladala be zany hoe zany ny atao Jesosy alleloia maheraka eo Jesosy io misy olo anankiray paralysé total raha ny dokotera hoe tsisy hevitra renao manao traitement nito ianao manao traitement zao ianao rehefa tonga atao Jesosy izy nampidinina vely amin'ny tampo sa sakary ianao dia batao ny fandrinao tsy hitany dokotera zay ambara am'izany hoe ahoana ary ty fahadalàna ny fahendreny zao tontolo zao ara ny fahadalàn'Andriamanitra raha mbola eny no ny zao tontolo zao tena mahery Jesosy ahoana ny zavatra zany hoe tapoka ny divay tsy isy tsony dia rehefa tapoka ny divay tsy isy tsony dia tena
afa-baraka amin'ny manambady fa ozy izy jesosy hoe fenonrano fotsiny io a dia zarao rehefa avy eo asa hoe manao rano inarany eritreritry ty jesosy rano ararao fa zay aloha zany aloha ny ararao dia zarao mety nataona ihany zarany iny amonary zany rano ke ty fetiko zarany ty dia ozy le rahalahy zay hoe ny finoana rehefa am' jesosy a raha finoana ola azo azavainy dia tsy finoana fa rehefa eo am'le tsy azo azavaina tsony io eo izy vo tena finoana ary eo tena mame voninahitra an'andriamanitra mila miaina ny finoantsika am'izao fotoana alleloia eo am'le tsisy azo atao eo am'le tsisy resaka eo am'le tsy hay azavainy meditsina ntsony eo mihitsy tao finoana ary eo miasa andriamanitra ary eo izy manao voninahitra ay ka raha sy daka sikany jesosy ay raha resaka kanseraka sikany jesosy efa mikombona ny bokyny dokotera efa mity ny bloky efa napetraka daolo ny bilan rehetrarety fa rehefa hity jesosy am'izay miditra ozy le lalàhy niatso anazy zay tany alamy hoe mahery jesosy rahalahy fa nisy ralamavy zay voan'ny kansera nonony rehefa voan'ny kansera nonony a ina moa filaza azy reny hoe misy cellule miratsy be eo zany dia mamotika an'izy rehefa tena zay le namanozy dia nitora mavaka zay afaka ny vitsivitsy totorina ny aso le namana tena mahery jesosy mahagaty jesosy mifonany jesosy fotsiny le cellule ratsy be tao sikana le ranavavy sikana tamolo voan'ny kansera fahadalany zany amasiny dokotera fahadalany zany amasy tontolo zao ona koa le sikananao takan'izany alleloia fa ny finoana ho jesosy ianao raha tsy miarahana ka mino ianao a dia mitanteraka na tena reo no mitendrimboatra hoe varina ny andranomasina fa rahailetsy tsika rebreveny satana tsika rebreveny zao dita maso tsika rebreve zao rehetrarehetra zao dia ndrairetsy mitoetra amin'ny finoana fotsika fa metehatra amin'ny hita maso miatehatra amin'ny hita maso sy metehatra amin'ny zavamisy fa hoanao izy metehatra tsy mijeriny tsika fa tsy hita no mahaza manak'izay sadiona fotsy zay resaka kanzay anakoa zay resaka kansera sytany to kansera nanono na vehivavy rehefa nentina mavaka dia tongo midélivre ho azy fotsiny dia manafaka manasitrana ary rahatsona ndray le nanabavy anakiray zay koa voan'ny kanser zay tamin'ny herinandro izy hoe efa me afaka daholo izy izy le cellule ao mahery ny jesosy raha lasaina vavy mahery jesosy tsisy tsy aina tao dia zay mahatonga le fatafotoinana izy a fahadalana izy a fa matsika ozy izy dia manino hery sy fahenlen'andriamanitra eo zany ny afaran'le lesatsika zao hoe fatafotoinana fahadalana fa hery sy fahendrena io rehefa manana jesosy zany ianao mahery anao raha lasaina vavy ahoana ny azavanao zany hoe petera mandely amony rano ahoana ny équation physique zany le zo dia atao rano lozika olombelona anma olona eto tany eto planeta terre ny lalàna dia rehefa miditra anaty rano ao dia milatsaka zay kanefa rehefa teny jesosy mahatsy petera hoe avy mandeana avy atiano rano ny ao mandeana tsy milatsaka raha mandeha fotsiny fahadalana zany zao dia zay raha zay molatsika nareo reto minomino foana nareo reto ve dia mino anio fahadalana ka raha misy mitentena hoe adaladala mihitsy hafahafa tsy normal toizo ny lalanao raha toizo ny lalanao raha namafy fa ny tsika alao jesosy ny anamarina azy fa rehefa maneno io trompety io tsy hitanitsontsika fa lasay sa zalady io io marifamarina ihany le teneny tsy hitantsona izy alao hiteneno foana zay hitenenao e alao manarasy eo foana alao araborabo eo foana fa toizo ny lalanao miaraka am' jesosy alleloia toizy ny dianao miaraka am' jesosy toizy ny azakaza koa miaraka am' jesosy fa tsy hoe ratsony dia aneny trompetra rehefa maneny trompetra miovy indray mpimaso ianao miara-miakatra am' jesosy kristy any aminao lany alleloia zay ny atazatsika naramanova zay ny hery sy fahenen'andriamanitra jesosy kristy ao anatinao mbola mpiornanao am' finono mbola mpitoetranao raha tsy am' finono zao andro zao a sarotra be zao andro zao lazaiko anao zao 2019 zao rehefa tonga 2020 mbolo sarotra io tonga 2021 mbolo sarotra ka raha tsy eo am' jesosy ianao sy mitoetra am' finono ianao dia horamo sopotika fa tena mila miorona ao am' jesosy tsika raha lasaina vary mila mitoetra ao am' jesosy tsika jesosy dia jesosy irery kristy voaomby teo amin'ny azy fijaliana raha iso am' finono zay hoe voaomby teo izy a fa melariny elokao
fa ianao niarana levona, ianao niarana tsangana tamaty, dia ianao mitafy toetra vaovao an Jesosy. Mitafy toetra vaovao anao an Jesosy. Fanahy vaovao, fomba vaovao, toe-tsaina vaovao, toe-po vaovao, fiainana vaovao. Ary iny tsy nitendeha foana Paoly, fa Paoly olona mpamono olona, Paoly olona mpanenjika ny fiangonana, Paoly tena nanenjika rehetrarehetra ary mamono mihitsy. Fa rehefa tonga amin'i Jesosy izy lasa olo vaovao, lasa olo vaovao. Ka zavela rehetrarehetra Satana amin'izay lasa ianao, fa lasa efa lasa, raha Jesosy efa manadio anao. Mivonoana mandrakariva amin'ny sarotra zao lazaiko anao. Betsaka ny manaratsy. Na nivadinao arake mety efa nivadinao akaikinao io dia efa adverse, efa combat be anao io. Ataoko hoe fahavalo. Nivadinao akaikinao io dia efa tena combat be mihitsy io. Vadinao maniratsiranao, vadinao tena adaladala mihitsy ianao ty mivavaka, adaladala mihitsy nareo ty zao, adaladala mihitsy nareo ty amin'ny resaka Jesosy io. Fa toizo ny lalanao. Nitadanao, renao, miraita-po aminao, mpiara-miasa aminao, mpiara-velona, manodidina rehetra, fiarahamonina rehetrarehetra. Dia mety anipoka ianao tena ohatran'ny zary ery ty, fa ohatran'ny ngamba tsy mety ty anaty. Fa za terenao fa mety io e. Izy io e, rehefa tena le Jesosy ka zay nitorina hatramin'saina rahanao, izy io, zay tsy manaraka tsy manaraka, zay tsy ankatoa tsy ankatoa, zay iverina iverina, fa ianao toizo ny lalanao mariverina Jesosy ny aminao anazy. Halleloia. Tsy miteny izy hoe atraiza, tsy miteny hoe manam-parovina, fa zao fotsiny lazaina milo ianao, maloky ianao. Metabe koa matsy le hitanareo lehibe kasikazo hoe rehefa rovina zany Jesosy niverina amin'izao daty zao, amin'izao daty zao. Tsika tsy manome daty fa tsy haitsika zany. Jesosy haina teo hoe zanak'olona raha tsy mahalala an'io. Fa za fotsiny tena anao iovonoana foana anao, fa tsy fantatra hoe na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na ny hariva, na amin'ny mahatonala, na maneno koa, rao avy izy ka mahita anao matory. Fa aza mety efa midaty ianao, mbola zao zany, dia mbola afaka manao an'ity zany, afaka manao an'izao. Tsy hainao izy rehefa avy eo dia maneno trompetra. Mila vonona foana ianao. Fa jiosy mila famantarana, mitady sinina lava. Tsy sinina omenazy izy afa tsy jonaly elany lava ny tany anaty trondro be dia avy eo navoaka. Jesosy ny tina mara mihitsy satria tadidiny Jesosy. Ndraindray mety misy zavatra tsy hainao azavaina, ndraindray mety hoe misy fahalemenao adiko tena hoe misy fahasalamana tsy tomoana. Ino foana hoe Jesosy manasitrana. Ndraindray tena mety ianao mihitsy tena olona ary anasan'olona fikendry-toana ianao amin'ny zavatra mety mbola iainanao amin'izao fotoana. Ary teneny hoe tsisy io Jesosy io, na hoe na mahainga na Jesosy manafaka anao. Jesosy milibere anao, Jesosy midelivre anao, Jesosy anamarina anao. Alleluia. Hery sy fahendren'Andriamanitra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy hery sy fahendren'Andriamanitra. Dia hitoetra ao anatin'izay fa fitiavana Jesosy zay ianao isanandro. Hitoetra ao anatin'izay fitiavana Jesosy zay ianao isanandro. Vavolombelon Jesosy, aza menatra, aza miaotra, aza miengotra. Jesosy ny anafiry anao, Jesosy ny ampijoro anao. Vaky foana Baiboly. Fa tia mifanohatra amin'izay zavatra be da be manohatra an'ity Baiboly ity. Ny mpanoratra maro, ny filôzofy. Ny mpiarika, ny mpandalina, ny arkéologue sy ny maro samihafa. Fa inoy fa zay voasoratra ato amin'ny lara. Inoy fa Jesosy ihany ny mpamonjy, izy ny lalana sy famarinana ny fiainana. Dia normal raha misy fahatafimpinana, normal raha misy hoe fahadalana ao an-jendrisa, fa teneniko hoe hery ho anahy ianao Jesosy. Amen. Fahendrena ho anahy ianao Jesosy. Jesosy ampijoro sy ampitoetra antsika tsirairay avy. Toa hivavaka tsika. Atao amin'ny tompo otrany ny fiainanao. Samy mivavaka eny amin'ny toerana eny. Isaory Jesosy fa mamela leloko ao izy. Tsy mitahiry fahatezerana aminao izy. Mamiditra fo anao izy. Tsy mahatsiaro ny lasa izy. Fa manao zava-baovao amin'ny fiainanao. Isaory izy. Jesosy mbola manome hery anao indray amin'izao fotoana izao. Satria betsaka ny lalana olo-diavana. Ao anatin'izay ilay hoe taon'olona fa adala tafotoana an'io. Fa Jesosy eny mbola manome hery.
Jesosy eny mbola mibehezy, Jesosy eny mbola nafiezy amin'ny fanahy itsononao. Ary isaory Jesosy fa zay le mbola laza teny hoe ery sy faheren'Andriamanitra ho anao eny toerana amin'izay misy anao eo toerana mame hery vaovao anao Jesosy. Zany fantatro anao fa mila ny heriko i Jesosy ary dia mambotsaka ny heriko aminao ray ary zao fotoana. Tsika tsy namazay mihembotra ao amin'ny fahaverezana, tsika namazay mamposoa amin'ny famonjena ny fanahy. Vavaha mandrakariva manaisa tenin'Andriamanitra isan'andro anivavaka ny hero anao, tenin'Andriamanitra ny famelomelomanao. Ambonao ny fahasoavako i Jesosy, ambonao ny fahasoavako, ny heroko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Hosanna, Hosanna, Ianao, artiste maromaka, anao
soakery manakariva ianao betsaka ny molamila ny fahazavana betsaka ny molamila ny jesosy ary tadio famatorana menaky eto tany rehefa inoana tamin'i jesosy dia nizaran' jesosy nizaran' jesosy raha tsy eo amintsika dia maina izy le tena voaloboka verena indray miraikitra n'le tena voaloboka mamoazan'le sambana amoazany be ianao mamoazanao be verena indray amin'le sambana amin'ny tena voaloboka ianao le sambana sambanao zany hery andrasenao ny fahavalona andrasenao ny nofo andrasenao ny fakapanahy alleloia sotra jesosy sotra ny tompo manana raha hitao mifanatrehanao zay jesosy ary rehefa hitao mifanatrehanao zay dia ianao no mampotsaka ny afonao ndray ianao mameny teninao ndray ianao mampotsaka ny fahasoavanao ndray androany jesosy ho an'ny tsirairay any entina mamakivaky ny tontolo entina mamakivaky ny fiainana ndray manaverinao mba amin'ny fiangonana tsy anatsiny amam-pony amin'ny fiverenanao fiangonana tsy misy fiketronana fiangonana be voninahitra lehibe sady tsy manafio Je suis fort, que le monde dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir, c'est ce que Dieu a fait en moi, que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise je peux voir, c'est ce que Dieu a fait en moi. salama ihany koa zay amin'izao fotoana zao mahita azy ireo ianao misy azy eto amin'ity toerana ity nao malala ny rofy sy ny tsy fahasalamana jesosy malala ny diakapaka taminao nefa nazona fahanasitranana fatondra aretiny ianao fatondra rofony dia ianao no manasitrana azy androany jesosy ianao manamaifana jesosy ianao manay fahasalamana feo jesosy ary didinay ny alanao jesosy kristy vela avy nazareta ny aretina miala tsy manakely tsy manamaifana ho aminy efa tonga ianao amin'ny fiainana dia amin'ny fiainana be dia be ianao le mamela ny heloka rehetra ianao manasitrana le aretina rehetra ianao miasa ianao jesosy anao misy ny fanasitranana avy aminao jesosy manasitrana zay rehetratra tsy salama zay rehetratra tsy aforma ianao no ame fahasalamana feno jesosy malama fa inona iny teninao fa teny velona sy mahely na ny zazakely na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe dia ianao manasirana jesosy ho an'ny olona rehetra ny famonjena ho an'ny olona rehetra ny fahasalamana sy ny fanasitranana dia misola jesosy malala alleluia dia rehetra anatin'ny ady ianao dia ianao no mampatazaka azy indray ianao no amporisika azy indray amin'ny toy amin'ny fiainana ianao no mbola ampijoro ny tsirairay avy jesosy petraka aminao ty herinandro vaovao zay ho diabiny ty ho an'ny tsirairay fahasoavanao mananampy aby jesosy ho amin'izy ireo ny herinao ny masonao mitsindro azy mandrakariva ny fiarovana avy aminao ho amin'izy ireo jesosy ary ianao ny vahaolana jesosy ama zay rehetrarehetra mifatotra amokana zay rehetrarehetra midy
ary fa soavanao jesosy ho amin'izy ireo hitany tsirairay avy ianao ary kirabe zany fa soavanao zany jesosy malala anao jesosy ny fanjakana anao ny ezy anao ny voninahitra mandrak'izay ary aleluia amen afaka mahazo toerana